hatrany fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha araka hivavaka isika. Isa-maraina toy izao dia todika aminao izay Tompo, raha vao miratra amin'ny masonay, satria raha misaraka aminao izay dia tsy mahay manao na inona na inona goenga ny hiara-dalana aminao mandrakariva izay. Arovy ny fonay Tompo, mba tsy ho azon'ny fampianaran-diso, mba tsy ho voafantika Satana, fa dia hitoeranao sy hanjakanao Jesosy Kristy. Izany ny rinay angatahanay amin'ny anaranao irery. Amen. Ry havako, hoy ny Tompo amintsika anio, andinga eo vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny soratra masiny. Eny, hatramin'izany andro izany izao no izy, ary tsy misy maharombaka amin'ny tanako. Miasa aho, ka iza moa no mahasaka an'izany? Amen. Isaia 7:7, ny andininy 7:10 ry havana. Izany indray no isotonantsika ny amin'ny manapaka amin'ny fahefany ny Tompo ry havako. Eto ary dia misongadina ny Tompo, fa izy no Andriamanitra mpamorona, efa nisy hatrany amin'ny fiandohan'izao tontolo izao, ary tsy misy hery na iza na herin'olombelona na herin'ny fanahy na herin'ny inona mahasakana an'izay tiany atao. Tsisy mahasakana ny fikasan'Andriamanitra mihitsy ry havana. Dondongy ary jerevantsika lalindalina kely izany. Misy hevitra telo azo tonona ao anatin'izany ry havana. Ny voalohany, efa nambarantsika teto hatrany izany ilay mahamandrakizay an'Andriamanitra eo am-pelantanany ny fotoana rehetra, hatrany amin'ny fiandohan'izao tontolo izao, ary hatrany amin'ny fiafarany, satria ny tany sy ny lanitra ho levona. Izay fa ilay Andriamanitra indrindra Jesosy Kristy dia tsy ho levona izany. Eny, hatramin'izany andro izany izaho noho izy, hoy ny Tompo. Tsy voafetran'ny fotoana ny fisiany arak'izany. Faharoa, rehefa miasa ny Tompo dia tsy misy mahasakana, na koa hoe tsy misy mahatohitra, na ho famonjena no ataony ao anatin'izany, na fitsarana araka an'izay nataontsika ry havana. Noho izany dia tsy misy mahasakana azy ihany koa. Ary fahatelo sady faran'izay izao, tsy misy maharombaka amin'izay eo am-pelantanany. Inona ny dikan'izany? Milaza izany fa ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy ilay mpiandry tsara, ao no misy ny fiarovana tanteraka, fiarovana ny fo, ny saina, ny fanahy, ny maha-olona antsika iray manontolo, mandry fahalemana izay rehetra eo am-pelantanan'i Jesosy ry havana. Ireo rehetra ireo no hitantsika eto izany, ary mamatotra na mamehy an'ilay manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo. Inona izany? Izy ao aminy ny mandrakizay. Faharoa, tsy misy mahasakana ny fikasany sy izay tiany ny Tompo atao. Ary fahatelo, ao aminy no misy ny fandriampahalemana, ny fiadanana tanteraka. Amen. Vavaka isika. Sambatra izay manana anao Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tomponay. Koa engania izay mba hanana fo endry mandrakariva Tompo, ka tsy hiala eo am-pelantananao, fa ao no misy ny fiarovana sy ny fiadanana, ny fandriampahalemana tanteraka. Ao ihany koa no misy ny mahasoa sy mahatsara anay amin'ny ho avy rehetra, ary ao aminao Tompo no azahoanay antoka ny amin'ny fiainanay rehetra, koa mba arovy izay, ampio izay, ary tario amin'ny alalan'ny fanahy masina, anaiky fa ianao no Tompo, ary manapaka amin'ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havako, ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesosy. Amen.